tsara ihany tora fanazavana. Ny voalohany aloha tsara azavaintsika amin'ny olona hoe inona no atao hoe mpitsaponena, inona no atao hoe réfugié zany, inona no atao hoe migrant, inona no atao hoe demandeur d'asile, inona no atao hoe expatrié. Fa zany réfugié moa no azavaiko hoe atao hoe réfugié dia olona navondron'olona anankiray voatery tsy maintsy miala amin'ny fireneny satria mety misy ady ao, misy torture na misy dictature, tsy maintsy miala any zareo noho ny avy amin'izay situation zay ary apiatranony ny firenena eo akaikiny, je dis bien eo akaikiny. Niteraka resabe tokoa izy ty tatoato hoe misy efa tonga eto Madagasikara. Zahay manokana aloha atao amin'ny cercle de réflexion intermusulman dia afaka miteny tsika vaoaka malagasy fa tsy réfugié tompoko reny olona hitanareo eny an-dalana zay alain'ny gazety sary sy alain'ny olona amin'ny Facebook reny no atao hoe tabliky, mpanao fivanianana eto reny avy any Pakistan dia mivantana amin'ny mosquée. Raha remarqué tsika dia lehilahy avokoa reny, tsisy vehivavy na miaraka aminy na vady aman-janaka satria raha réfugié tokoa reo tokony miaraka amin'ny vady aman-janaka. Fa izy rery ny tonga aty manao fivanianana masina mitety mosquée ary mampianatra an'ireo mpino silamo any anaty mosquée reo. Zay zany reny tabliky reny efa 10 taona 90 taona mahery nefa nisy an'izay foana teto ary ny vizan'ireny olona reny dia visa déterminé zany hoe farafahabe ny telo volana reny olona reny no eto dia verina makany amin'ny toerana misy azy fa tsy réfugié araka ny voalazan'ny olona zany le izy.